ahoana marina ireto mpitondrantsika reto e. Eritona lasa izay mahery ny fitonjato eo ireo maty vokatry ny Covid-19 teto amintsika. Any Brésil 4,000 isan'andro no maty. Any Inde 3,000 isan'andro hoy ny filoham-pirenena. Toa manome vahana ilaina ambarany ny ministry ny fahasalamana tamin'ny Aino Manjery vahiny fa misy ny namoiny ainy eto Madagasikara saingy tsy de mampatahotra be tahaka ny any Afrika Atsimo. Ekena fa mitombona arak'izay ieverana azy saingy manindrona sy maharary ny malagasy namoiavana amantsakaiza. Fomba firesaka toy ny efa mahazatra io mampitaha amin'ny any ivelany io. Hoentina milaza fa mety sy mahomby ny atao. Sarotra izay iaiko fa misy ny lesoka ary tsy maintsy mikaroka hevitra hoentina manadio sy manatsara tena. Tany aloha de nampitahaina tamin'ny olona maty ny lozam-pifamoivoizana na zavatra hafa ka noraisina mihitsy hoe tamin'ny heritaona tahaka izao de toy izao sy toy izao no maty. Kanefa isika misy valana retiny izao sy izao de izao no antotanisa. Mba azo ny mpitondra antsaina sy mba mahataitra azy ve fa 530 isanjato mahery tamin'ny olona maty atraim'izay ane ka tao anatin'ny iray volana faranisantsika iny. Raha tsy ahivitsika tsara de ity no teny nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny 20 ny volana Marsa 2024 iny rehefa nanao fandarana manokana ny tenany. Tino nasitrana na tino miaro ny fianakaviako ary tino tiako iarovana anvoaka malagasy. Tsy mbola vitan'izay fa mbola nampiny ihany koa hoe misy ny AstraZeneca. Ny AstraZeneca io dia hitantsika angamba fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay fa ny firenena tany Eropa iray manontolo dia niteny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaksiny zany fa ny olona tena mahay indrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena ataovy tongetry zany vaksiny zany. Zany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca io. Io no teny nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny 20 ny volana Marsa iny. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ino no tena tiany mpitondra atao amin'ny vahoaka malagasy? Ny filoham-pirenena ihany manko no nilaza fa iarahana amin'ireo akademia ny mpitsabo eto amintsika ny fanapahana izay vaksiny hita fa mety amintsika io. Ary voaporofo tanteraka izany tao amin'ny page Facebook ny filoham-pirenena fa ny 7 ny volana Aprily 2024 tao amin'ny lapam-panjakana n'Ambotsiroatra no nataony fikoanandoha niaraka tamin'ireo Akademia Nationale de Médecine izay natrehan'ny filoham-pirenena mihitsy niresahana ny fanamafisana ny paikady arovana amin'ny ainy malagasy amin'ny fianaky ny valana retina Covid-19 io. Fantatra taorian'ny fikoanandoha fa ireto avy ny vaksiny no fantenana ho an'ny Madagasikara. Ny herinandro lasa iny no nahafantarana sy nivoaka ny vaovao avy amin'ny fiadidian'ny Repoblika fa ho tonga amin'ny 7 ny volana Mey teo ny vaksiny iadina amin'ny arety mandoza ity. Ny farany herinandro teo no nigadona teny amin'ny ministerana mpiara-manidina Ivato izany. Ity no zavanisy sy ny fanadiadiny ny mpanao gazety. Dia androany no nigadona tetsy amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny andihan'ny vaksiny Covishield voalohany nafarana izay miisa 5,4. Vaksiny avy any Inde moa ity nafarana ity. Efa misy vondrona voalohany sitraka izany toy ny mpiasa amin'ny fahasalamana, mpitandro ny filaminana, ireo zokiolona betona. Eo ihany koa ireo manana toe-batana marefo toy ny diabetika sy ny manana tosidra avo. Tsy vaksiny fahobe kosa izy ity fa vaksin ciblé, izany hoe efa misy sivana ireo olona izay sitraka izany. À part ces personnels de santé, il y a les forces qui sont au front, les forces de l'ordre au front. Il y a également des personnes vivant avec des maladies susceptibles d'aggraver le coronavirus, les diabétiques connus, notamment ceux qui sont inscrits à la MADIA
et enfin les personnes âgées de plus de 70 ans. C'est pour dire que la vaccination est ciblée. Omaly no ny santatra ny fanaovana ity vaksiny ity ny teto Madagasikara. Mazava tsara fa ny AstraZeneca no tonga eto amintsika io. Ny zava-dehibe aloha dia ny fahatsapan'ny fitondram-panjakana fa ilaina ny fiainona ny feon'ny hafa. Mazava manko ny tenizay nataony Filomarika Ravalomanana momba ity resaka vaksiny ity tamin'ny fa 7 ny volana marsa lasa iny. Ny karazana vaksiny misy zany a dia ity zao misy vaksiny le Camela, dia ity misy ny Johnson, Moderna, Novavax, dia Oxford, AstraZeneca, Pfizer Biotech, Sinopharm, ray, roa, telo, efatra, 5, 6, 7, 8. Tsy hoe Ravalomanana any ny teneniko aty fa 8 ty zavatra. Manana safidy va tsy le anankiray le CVO. Asa raha manisy vaksiny iny tsisy. Dia ty laza aminareo mihitsy hoe fanaoelana oaingana tsy maintsy miverina amin'ny teniny reo. Tsy maintsy tsisy alarala fa iveriny reo fa sao dia ampopo le mahatonga tsy hanafatra an'izy. Mazava ny fanazavany Filomarika Ravalomanana teo. Misy karazany valobe izao ireo vaksiny afaka isafidianana hoy izy ho an'ny vahoaka malagasy. Tonga tokoa ny vaksiny nafarana, ny farany herinandro teo, ary dia nosantarina avy hatrany izany. Omaly alatsinainy 10 ny volana May 2024 ity. Ny ministry ny fahasalamana no nisantatra ny fanaovana azy. Niezaka tsy namaly ny fanontaniany mpanao gazety mihitsy moa ity ministry ny fahasalamana ity, na dia nisisika mafy aza ny mpanao gazety nametraka fanontaniana taminy. Raha nanontaniany mpanao gazety inga ministry ny fahasalamana ny aminy hoe manentana Flora Joel anao anty vaksiny Covishield AstraZeneca ity ve ny tenany, nahoana ny tsy tonga nanatrika izany izy tamin'ity androany ity, dia toy izao ny fihetsiny. S'il vous plaît, vous allez conseiller au président de se vacciner. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas se vacciner. Maintenant que vous êtes vacciné, est-ce que vous allez conseiller à monsieur le président de se vacciner? Monsieur le ministre. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny tsony resahan'ny ministra, nahoana izy no nisafidiny angina, maninona ihany koa no tsy tonga teny an-toerana ny Premier Ministre sy ny filoham-pirenena. Fanontaniana mila valiny avokoa ireo satria firenena no resaketo. Mazava fa filoham-pirenena izy no modely eto amin'ny tany sy ny firenena, tahaka ireo mpitondra any ivelany rehetra. Midika ve fa te hisarika ny vahoaka malagasy tsy hanao io vaksiny io no antony tsy nisehon'ny filoham-pirenena? Tsy mahatokony mpisabo eto amintsika izay niaraka nanapaka taminy momba io vaksiny io ihany koa ve ny filoha, sa hoentiny ampo politika satria menatra tamin'ny tenina voaka hatramin'izay momba ny vaksiny? Dia hoy ny solom-bavam-bahoaka hoe ny zavatra tenenin'ny vavany hafa nana ratsy ary nanisy an'le tsindry tena enjana mihitsy izy mikasika ny vaksiny AstraZeneca. Tsy tokony io no afarany eto fa misy vaksiny hafa, misy Moderna, Johnson sy ny Pfizer sy ny sisa zay no atsaraina hoe ireo no tena tsara kokoa ho an'ny malagasy. Dia mifanipaka zany le zavatra resahan'ny filoham-pirenena sy ny zavatra tonga sy ny zavatra nafarana. Sahan'le filoham-pirenena ve ny andeha hitsipaka an'izay zavatra voalazany rehetrarehetra zay amin'reto mpanafatra amin'io vaksiny AstraZeneca io, miteraka hiasy tahotra ho an'ny rehetra zany zavatra zany. Raha hitanareo fa ratsy io, maninona raha le vahoaka malagasy no terenareo sy aprisianareo hanao an'le vaksiny nefa ianareo raha miteny fa ratsy io. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Ny any amin'ny firenena hafa rehetra manko dia ny filoham-pirenena ao amin'ny mihitsy no manao ohatra amin'ny fanaovana izany vaksiny izany.
ity fitondrana ity raha teo tia makatahaka sy mampita any Madagasikara ary ny vahoaka malagasy amin'ny any ivelany. Maninona no tsy nanao ohatra sy nakatahaka tahaka ireo mpitondra any ivelany ihany koa tamin'ity indray mitoraka ity, sa hoe entiny ampo politika fotsiny? Fa ahoana marine? Ahoana marine?